Mana isanandro fandarana atolotry ny fikambanany mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ho aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny Tompo, misaotra ny Tompo indray isika, tonga eto ny fotoana ny mana isanandro, ary dia mirary mandrakariva mba ho ampahirezin'ny Tompo isika amin'izany fiarahana mandinika ny tenin'ny Tompo izany. Ny filazantsarany Lioka 4:20 andininy 4:10 ka hatramin'ny andininy 3:20 no anjarantsika anio. Ivavaka isika hangataka amin'ny Tompo mba omeny antsika indray ny fahazavan-tsaina ahafatarantsika ny asa arbidiny zany tenin'ny Tompo izany. Ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao, misaotranao indray izay tratrizao fotoana izao zay azonay miaraka miaino sy mandinika ny teninao. Misaotranao zay satria fahasoavana avy aminao zany, rampo avy aminao zany ry Tompo. Mangataka aminao zay ary aoka ny fananao masina mihitsy no hiasa ato anatin'ny fonay raha andinika ny teninao zay. Sady ampitoetra zany teny zany ao anatinay koa mba ho zary fiainanay Tompo ny mankato ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay manaovanay zany vavaka izany. Amen. Lioka 4:20 andininy 4:10 ka hatramin'ny andininy 3:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Ary noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka inana izy mba amin'ny apôstôly. Ary izy taminy, naniriko naniry aho hiara-mihinana ity pasika ity aminareo dia mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoaka izy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity kazarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy sotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo, zao nataovinareo fahatsiarovanahy. Ary arak'izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako zay ahidina ho anareo. Fa indro ny tanan'izay mamadika ahy dia eto amiko eto ambony latabatra. Fa ny zanak'olona mandeha tokoa arak'izay nanendrena, nefa lozan'izay lela ahazona manolotra azy. Ary ireo ny fanontany zay anankiray ao aminy hahefa izany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Miandrandranao zahay, azaela fatongava, tao miny fanahina, mba ho fantatray mazava, zay lazay ny teninao, areheto lalandava, ao ambony niarahan Jesosy nihinana ny pasika tamin'ny mpianany no ny tantaraina teo. Hitatsika omaly ny amin'ny hoe naniraka mpianatra izy mba hijery ilay efitrano efa voaomana hanatanterahana izany. Fa ny fahamarinana vitsy zay tsoantsika mahazava-dehibe ity fotoana ity dia ny hoe ny tenin'ny Tompo. Fahamarinana voalohany dia ny hoe tena olombelona ny Tompo ka nanam-paniriana tahaka ny olombelona rehetra. Naniry koa raha naniry aho hiara-mihinana ity pasika ity aminareo. Hetahetan'ny Tompo faniriana tao anatiny ny hiara-mihinana ny pasika tamin'ny mpianany. Manam-pirofo fa tena olombelona nanam-paniriana tokoa ny Tompo. Ary tsy zany ihany, tsy eto ihany no ahitantsika izany faniriana izany, fa
am'izay nalehan'ny rehetra dia nisy faniriana tao anatiny nitarika azy anatanteraka ireny. Jerosalema ohatra, impiry aho ny te hanangona anao. Tahaka ny fanomban'ny akony zany eo ambany elany fa tsy nety ianao. Tena nana mpaniriana ny Tompo. Ary inona re no nahatong'a azy ho tena naniry fatratra mba hiara-mihinana amin'ny mpianany izao Pasika izao? Satria zany lazainy hoe naniry fatratra aho izy hanana izao fotoana izao, satria lazaiko aminareo izy fa hijaly ane aho e. Raha mbola tsy mijaly aho izy, satria rehefa tonga le fotoam-pijaliana manko de tsy afaka hiara-mihinana intsony izy. Zany hoe ity fotoana ity de fotoana manokana alohan'ny hijaliany sy ny hafatesany. Mazava loatra moa fa tsy tena mazava amin'ny mpianany mihitsy io, satria intelo izy araky ny fandinintsika tany aloha nilaza tamin'ny mpianany hoe ampijaliana ny zao fa ny mpianany tsy nahatakatra zay tena dikan'izany. Fa eto dia ambaran'ny Tompo io ampijaliana izy, nefa alohan'ny ampijaliana azy dia nangetaeta fatratra izy, nanam-paniriana izy hihinana izao Pasika izao amin'ny mpianany. Isika rehetra ry havana dia tokony samy anam-paniriana. Fa inona kosa ny mba fanirianao? Inona ny mba etaetanao? Fa ny Tompo raha teto tany izy dia nanam-paniriana maro izy, ary ny tena faniriany dia ny famonjena izao tontolo izao. Dia mba inona kosa ary ny faniriana ao anatinao? Inona ny mba mampangetaeta fatratra anao? Misy olona mangetaeta ny anakareny, mangetaeta ny avita fianarany, mangetaeta n'izao hoe maniry an'izao hoe dia izao ary ny fanontaniana. Inona no antony hanirianao zany? Raha azonao ary io faniriana io, inona? Raha manan-karena ianao dia inona no ataonao? Raha lasa manam-pahaizana ianao dia ahoana? Raha vita fianarana ianao dia inona? Dia inona ny tena mba faniriana fatratra ao anatinao ao? Fa ny an'ny Tompo Jesosy nitsika ny faniriany ve ny amonjena antsika hiara-mihinana ny Pasika. Fa nahoana? Hambarany eo ny antony fijaliany. Eo ny fotoana hanambarany ny antony fijaliany, hanehoany amin'ny mpianatra ny tena lehibe ny fitiavany. Ary ny faniriany Jesosy Tompo dia ny ampitana izany amin'ny firenena. Ny mpianatra manko no ampita izany rehefa avy eo. Ry havana, zava-dehibe ary dia izao. Inona ny mba tena faniriana ao anatinao ao tiana ho tanteraka? Inona? Sao dia ny anakarena fotsiny eto ambonin'ny tany e? Sao dia ny ho lasa ambony ho derain'ny olona fotsiny e? Sao dia ny asa? Inona ny tena mba fanirianao? Fa Jesosy Tompo teto ambonin'ny tany dia nanam-paniriana fa olombelona izy, ary ny faniriany naniry fatratra aho izy ny azo manazava aminareo zao antony zao Pasika izao, hiara-mihinana aminareo ary hanazava aminareo zany. Tokony fanirianao kristianina, faniriana fatratra ao anatinao. Tompo, omeo fotoana aho mba hanambarako zany fitiavanao zany amin'ny mpiara-belona amiko. Tokony izany ny redareda ao anatintsika ao amin'ny mahampianatra Kristy antsika. Omeo fotoana aho, omeo fomba aho ahazahoako mitory ny filazany tsara Jesosy eo. Fa etaetanao ny hamonjena ny fireneko, nefa tsy misy ahazahoana mamonjy ny fireneko afa-tsy ny fanambarana ny Pasika dia ilay fotoana ny aretanao nandroranao ny ainao hamonjy ny very. Ny faharoa, zava-dehibe napetraky ny Tompo mba hahatsiarovana azy ny fanasan'ny Tompo. Ny fanasan'ny Tompo no zava-dehibe nataon'i Jesosy ho fahatsiarovana azy. Betsaka moa ny olona no milaza ny amin'ny fanasan'ny Tompo io. Fanasan'ny Tompo io dia zao hoe, dia izao hoe, dia izao hoe. Fa eto isika dia mahita fa ny fanasan'ny Tompo zay nataony dia hoe izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ahy. Ho fahatsiarovana ahy. Izay no antony fanasan'ny Tompo. Tsy hoe famonjena ho anareo, fa ho fahatsiarovana ahy. Ary ambarany ihany koa manko no hoe amin'ny 5:20 lazaiko aminareo izy fa tsy mba hinana izany intsony aho, ambara-pahatanteraka zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
ny andininy fahavalo-ambifolo hoe fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao de tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary io misy fanjakan'Andriamanitra ambaran'io hoe ambara-pahatanteraka zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha dinina ny tiany tompo ambara amin'io ry havana dia ilay fotoana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ao amin'ny apokalipsy toko 7:20 andininy 7. Io le fampakaram-bady ny zanak'ondry, io le fiaraha-mihinana ao amin'ny latabatry ny tompo amin'izay fotoana izay andininy 7 amin'ny apokalipsy toko 7:20 hoe sambatra zay natsoina ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Fa nahoana de raha ampiraisitsika zany ny hoe hisy le fampakaram-bady ny zanak'ondry sy hoe izao no ataovinareo fahatserovana de tahaka ny hoe izao ny peratra homeko anareo fofombady tio ambara-pahatonga ny fotoana anaovana ny fampakaram-bady. Marina ratsoratra masina ve zany andeha aro antanitsika Paoly apôstôly. Paoly eo raha ianao no saina mamaly zany marina ave fofombadin'ny Kristy zahay ka omena peratry ny fanasan'ny Tompo. De hoy Paoly ao amin'ny Korintianina 2:12 andininy 2 fahasary-piaro araka an'Andriamanitra no mahasary-piaro ahy aminareo fa nataoko fofombadiny lehilahy ray ianareo mba hatolotro tahaky ny virjina madio ho an'ny Kristy. Hatolotro tahaky ny virjina madio ho an'ny Kristy. Izany no anambarantsika hoe ity hoe fihinanana indray any amin'ny fanjakan'ny lanitra de le fampakaram-badiny zanak'ondry satria misy fofombadiny Kristy ety ambonin'ny tany ary ny peratra zay nomena azy dia ny fanasan'ny Tompo. Raha izany ary n'izy ry havana de izao ny mpandray ny fanasan'ny Tompo rehetra na ny mpandray kominio rehetra de tokony ahafantatra fa io fandraisanao ny fanasan'ny Tompo io de peratra eny aminao io anambara fa fofombadiny Kristy anao. Ary zany fofombadiny Kristy zany de olona tokony ho mahatoky azy, olona tokony ho azo antoka indrindra. Nahoana moa ny mena peratra ny fofombady mba ho fiarovana azy ene hoe efa vita borna hoy ny tanora, efa vita borna iny. Nahoana efa manana bague de fiançailles. Ry havana anjaran'ny tsirairay ary ny mandinika ny amin'ny hoe ka inona ny fonosiny lay peratry ny fofombady, inona ny fonosiny? Ny tenako izy, ny mofo de tandindiny ny tenako, tenany naninona no vakina ho antsika araky ny Isaia 7:15. Isaia 7:15 andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9. Jesosy Kristy Tompo de nanolotra ny tenany ho antsika, ny mofo zay vakintsika firaisana amin'ny tenan'ny Kristy zany. Hoy Paoly raha milaza zany izy ny Isaia 7:15 de ny hoe izy de voalefina noho ny fahadisoantsika, no torotoroana noho ny elontsika, ny fampijaliana nahazo antsika fihavanana namelezana azy ary ny dia kapoka taminy fanasitranana antsika. Nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Ny fanasan'ny Tompo de pirofo ny fitiavan'ny Kristy antsika ka nanoloran'ny tenany ho faty teo ambony hazo fijaliana no torotoroina ny nofiny. Ary ny kapoka de ho ihany izy manambara azy hoe ity kapoka ity no lay fanekena vaovao amin'ny rako ahidina ho anareo ho inona hoy Paoly ho famelan-keloka. Ny fanasan'ny Tompo ary zay raisinao dia manapirofo fa ianao de manaiky fa maty ny solovoinanao teo ambony hazo fijaliana Kristy ary ny rano teo ambony hazo fijaliana zay ny kapoka ny tandindinao izy, la kapoka zay lazainy tamin'ny Petera hoe ny kapoka zay nomen'ny Raiko Ahy tsy hosotroky va, ny kapoka zay nomen'ny rainy any, ny rano ny zanak'Andriamanitra narotsaka teo Kalvari. Izany no tokony ahatsiarovantsika azy ary zany no itiavana azy. Ny olona am'izao fotoan'izao ry havana dia zavatra hafa no ahatsiarovany an'i Jesosy hoe Jesosy nanasitrana, Jesosy nampahiratra ny jamba, Jesosy nanangana ny maty. Eny mariny zany, kanefa raha Jesosy no anontanianao de hoe inona mo Tompo ny tena tokony ahatsiarovako anao, de hoy izy hoe lay peratra ny tokony ahatsiarovanao aho de nahafatesako teo ambony hazo fijaliana noho ny fitiavana anao.
fa na de nsitrany na azany jamba na natsangana azany maty, raha mbola ho maty ihany izy rehefa aveo ko averany amin'ny elo, de tsy zany eny tena nahatongavany tompo fa ny nahatongavany de ny hamonjy atsika, nanolotra ny ainy isy olovony atsika teo ambony hazo fijaliana, ary zany no hazo fijaliana fanekena vaovao amin'ny rako izy. Fa nahoana ny fanekena vaovao amin'ny rako? Satria ny fanekena tranainy de zanak'ondry natao fanatitra, fa izy no zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana zao tontolo zao, koa nanomboka tamin'ny fotoana zay nanoloran'ny tompo ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, de foana ny fanekena tranainy tsy azo atao intsony ny manao fanatitra ao an'Andriamanitra, satria ny ranony zanany teo amin'ny hazo fijaliana de fanatitra ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Ary zany mahatonga atsika kristianina tsy anaiky intsony hoe mbola misy fanatitra tao an'Andriamanitra, fa ireny fanatitra mbola atao eo amin'ny fireneny samihafa ireny de fanatitra ho an'ny demonia. Koa isika kristianina de tokony tsy hanaiky intsony ireny fanatitra ireny, fanekena vaovao no nataon'ny tompo. Ka na iza mbola miaina amin'ny fanekena tranainy dia mandany fanekena vaovao izy ary manohitra an'Andriamanitra. De nahatonga any Paoly ilaza hoe ny fanatitra mbola ataon'ny jentilisa de ataony ho an'ny Satana fa tsy ho an'Andriamanitra. Ianao zanak'Andriamanitra, ianao fofombadin'ny Kristy, mpandraiko amin'io, mpandray ny Fanasan'ny Tompo, efa vita fifamofona tamin'ny Kristy hanatrika ny fampakaram-bady ratry zay, tsarovy fa io ny fahatsiarovana ny mahafofombadin'ny Kristy anao. Tokony ho ajainao zany, ary indrindra tokony ho mahatoky anao, mahatoky amin'ny fanarahana ny tenin'ny Kristy, mba tsy ho menatra ianao ndray andro any. Fahamarena fahatelo mampalahelo izao, teo ambony latabatra ny tanan'ilay mpamadike mba isan'ny mpandray Fanasan'ny Tompo tamin'ny voalohany ihany, arak'izao hitantsika izao. Zaraonareo rehetra ty ozony tompo de nozaraina, de mba nandraiky io Jodasy, kanefa ny tanan'ilay mandray ny kapoka iny ihany no hamadika ny tompo. Efa hitantsika izany, tokony ho tonga saina isika, tokony andinika isika. Jodasy ane eo amin'ny toko 2:20 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 5 de hitantsika hoe Satana niditra tao anatin'ny Jodasy, lay atao hoe Iskarota, anankiray tamin'ny 12 lahy, de nakao amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambiny izy, ka niresaka taminy ny amin'izay amadihany an' Jesosy amin'ireo, de faly ireo ka nanaiky hanome vola azy. Vao avy nanao zany zavatra zany Jodasy, mahagaga ty raharaty, tokony ho tonga saintsika, tokony ho tonga saina isika. Fa inona idirandozany izy? Zao ny lazain'i Jesosy Tompo, lozan'izay lehilahy ahazona manolotra azy. Andininy 2:20 amin'ny vakitsika teo, lozany tena nidirandoza mihitsy tokoa io Jodasy io tataorina. Andengeo vakitsika zay nisoratana amin'ny asan'ny apôstôly momba azy, toko 1 andininy 5:20. Ary tamin'izany andro zany dia nitsangana teo fovoan'ny rahalahy Petera, tokony 20 no isan'ny olona vory teo, ka nanao hoe, ry rahalahy, tsy maintsy ho tanterahina ilay tenin'ny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy, zay tonga pitarika ny olona ny sambotra an' Jesosy, fa izy dia isantsika ihany, ka nahazo anjara tamin'izao fanompony zao koa. Ko izany lehilahy zany de nahazo saha tamin'ny tambony fahotany, ary potraka ny ekoky izy dia vaky ny kibony, ka nipoka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatra zay rehetra monina eto Jerosalema zany, mazava amintsika ny nefarany, lehilahy nahazo anjara tamin'ny fanompona, mba nandray ny bague de fiancé ihany, mba isan'ireo mpianatry ny tompo ihany, mpandray ny Fanasan'ny Tompo ihany, kanjo mpamadika ny Kristy Jesosy. Ny dirandoza Jodasy, ry mpandray ny Fanasan'ny Tompo, ry mpandray ny kominio, matahory fandrao manao Jodasy eo ambony latabatry ny fandraisana ny Fanasan'ny Tompo sy ny kominio ianao, sanatria
kanefa iaina hamadika an' Jesosy raha vo miala ao am-piangonana. Manitsakitsaka ny bague de fiancé ianao ray zany, manitsakitsaka ny peratry ny fifamofona tamin'i Kristy napitra no fahatsiarovana. Fantatrao fa ny antony de zao, ho tsarovanao mandrakariva ny fitiavany ianao, nandorany ny ainy isy olovoinanao, fahafatesany teo ambony azo fijaliana, maharikoriko ot'Andriamanitra. Ary zany lazany Paoly raha nanohatra amin'ny Koritianina izy hoe aoko ny olona hamantatra ny tenany aloha, aoka ny olona hamantatra ny tenany, zay vo ihinana sy isotro. Fa raha mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika izy, ka manitsakitsaka lay bague de fiancé, manitsakitsaka lay peratra fahatsiarovana ny mahafofombadin'ny Kristy azy ho ampakarina amin'ny andro anankiray, dia ho afabaraka izy. Ary isany olona anao hoe efa nihinana sy nisotro teo anatrehanao zahay. Lioka 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Lioka 7:20. Ary am'izay ianareo dia anao hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao zahay, ary nampianatra teny an-dalambe nay ianao. Fa izy teny hoe lazaiko aminareo tsy fantatro na avy aiza na avy taiza ianareo, miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Zavatra anankiray mampangovotra ahy indrindra ry havana amin'ny fotoana fampandraisana ny Fanasan'ny Tompo, de mahatonga ahy hivavaka hoe Tompo, mba tsy ho fanameloana reto vahoaka ireto ny fandraisan'ny Fanasan'ny Tompo. Satria zay mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika de mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany. Ry mpandraiko amin'io ao, ry mpandray ny Fanasan'ny Tompo ao, mamantara tsara ny tenanao. Eny aminao ny bague de fiancé, mpandray Fanasan'ny Tompo ianao, arangarangao zany fanevo zany, aza menatra ho vavolombelon'ny Tompontsika, ary mandiny tena tsaro fa tianao ny Tompo, na fony ainy izy hanavotany ianao. Reo ndray ary ry havana, fahamarinana no tsoatsika teto tam'izao tenin'Andriamanitra izao. Tena nanam-panirina ny Tompo, inona ny mba fanirina ao anatinao ao am'izao fotoana izao amin'ny mahafofombadin'ny Kristy ianao. Inona ny mba tena fanirina ao anatinao ao? Aza fanirina ho eto an-tany ihany fa maniria ny hanakarena any an-danitra, araka ny tenin'ny Tompo hoe miaria rena ho nareo any an-danitra. Fanasan'ny Tompo nataon'ny Tompo fahatsiarovana azy, aza tao zavatra maivana ny mahampandray Fanasan'ny Tompo anao. Tandremo, sao de mba eo ambony latabatra ihany ianao kanefa mpamadika ny Tompo raha miala avy eo. Tandremo hoe aza ho Jodasy ianao, ka ho mpamadika ny Tompo kanefa mba mihinana sy misotro eo anatrehany ihany. Aoka mahatoga hatramin'ny fahafatesana ianao, fa ho avy ny fotoana ny fampakaram-badiny zanak'Ondry. Koa izay rehetra ny aina tamin'ny fahamasinana, vokatry ny fandraisan'ny Fanasan'ny Tompo, fahatsiarovany fitiavan'ny Tompo azy, dia azo teny mamy izy raha ho tonga izay fotoana izay, midira amin'ny fifalian'ny Tomponao. Sambatra sy masina zay natsoina amin'ny fampakaram-badiny zanak'Ondry, ho vonina ny amin'izany ny ianao, mba ho voninahitra lay maty, nefa nitsangana tamin'ny maty, ka miandry ianao ho amin'ny fampakaram-badiny zanak'Ondry. Hivavaka isika. Ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ray ao dia tolotra ianao no ny teny nomenao anay androany indray. Fa raha tonga teto an-tany ny Tomponay dia nanam-paniriana fatratra hanazava mpianatra ny amin'ny antony nahafatesany. Izay mahalala kehitriny satria no azavaina taminay koa zany. Misaotra Jesosy io, mangataka aminao zahay, mivavaka aminao manokana Tompo ho an'ny mpandraiko amin'io sy ny mpandray Fanasan'ny Tompo rehetra eto amin'ny firenena, mba ho tena olona vonina ka iaina amin'ny fahamasinana, hanatrika ny fampakaram-badiny zanak'Ondry ry Jesosy malalanay io, zay nanaiky ho fofombadiny zay mino azy, mba ho mahatoky ianao zahay fa tsy ho mpamadika tahaka ny Jodasy sanatria. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.